Anisany hoe mampiavaka ny sekoly Leptiny ihany koa ny manodidina ny fanamiana. Efa niteny moa nareo tô zany hoe ny resaka fitsipika mitovy ihany ny 1 sy 2 zany. Fa hoe ny ray manaraka ny lamin'ny gouvernemanta malagasy dia ny ray ny lamin'ny gouvernemanta frantsay. Anisan'ny fanomanana ihany koa zany izay ho an'ny ray aman-dreny ankoatrany hoe pitsopitsony madinika amin'ny fampidirana mpianatra. Afaka hitondranareo fanazavana hoe mitovy ihany ve ny fanamiana sa samy hafa mihitsy. Araka rehefa niteneniko hoe petinieny raha ihany ny fampianarana no ny zara roa fa ny rehetrarehetra dia iray mitanjona amin'ireny fitaovana ireny reny fitafiana reny sy ny fitaovana reny dia zavatra ampisongadina ohatra fotsiny hoe omeko ohatra ianao hoe rayon fitezana no jerena afaka kokoa ny ankizy manao uniforme, manao tenue zany, manao akanjo tovina zany. Voalohany aloha tsisy ny fifampijerijerena ao am-pianarana mitovy. Faharoa manarakarak'izay tsisy tsony fifampisehovana hoe zazao mitovy. Zany anisan'ny fitezana zany amin'ny lafiny ohatra zany. Noho izany raha ny fizaran'ny école Leptiny no dia tsy mampisara velively ny uniforme tokony izara roa koa. Fa manasongadina ary ny iray mba tsy isin'le hoe satria ve nareo Petiny teo manjary teraka olana tokony raha ohatra ka hoe mivoizina ohatra zay nefa tsy zay dia tanjona fa le hoe samy manana safidiny fotsiny na diplôma frantsay nalainao na diplôma malagasy nalainao dia dikan'izay dia hoe tsy maintsy manao uniforme itovina na ny Petiny na ny Petiny teo dia ilaina manao uniforme. Ny zavatra Petiny anisan'ny nanasongadina zany hoe mikravaty, manao veste, costume mianatra na lana vavy midiniana tsara reny vao natao hoe friaréana ave tsy any valiny fa fametrahana ny ankizy dia ny vao miainga hoe ianao ane ka homanina olona ambony. Dikan'izay tsy ho ratsy koa fisainana hoe tsy amboly zany raha olona raha satria olona ambony izy moa no milaza fa mpamboly tsy ambony. Fanatsarana zavatra ary amin'izao fotoan'izao ane fanjakana dia mametraka fa na ny chauffeur renge zao amin'ny bus efa tsy maintsy mikravaty daholo ary ny zavatra tena tiako ary nafinaritra dia resy lahatra amin'izay sekoly eto Madagasikara satria nanomboka na dia tsy mbola nametraka veste ary zareo dia efa nametraka kravaty. Ny rariko moa dia masamy anao veste daholo dia ametraka tsara hoe école manamaha izy azy ny Madagasikara satria menao ohatra fotsiny fifaninanana ho an'ilay ankizy raha préscolaire zao izy efa ny akanjony mianatra mafy izy dia maka an'ilay anao zay anao an'ilay akanjona primaire dia mianatra mafy izy satria anao ahazo an'ilay akanjo anaovana eo amin'ny collège na ny 6e miakatra dia ohatr'izao indray zany ny akanjoka rehefa tafiditra ao amin'ny collège dia mianatra mafy izy eo amin'ny 4e manko manao an'ilay costume dia maindray izy anao an'ilay costume na izay fotsiny ary hoe hianatra mafy fa maika mba anao an'izao efa zava-dehibe zay efa zavatra lehibe dia lehibe zay ary dia eo amin'ilay manao amin'izay izy ary zay no mahatonga anay tadidiko fanontanianao anareo mo fetsy be loatra no tena hitako hoe namangy zany dia mila mitandritandrina aminao mpanao gazety fa tsy eritreretiko mihitsy zao hoe tadidinao le hoe ataonay monsieur ataonay mademoiselle izy midikany anaovanay an'ireny dia tena fitezana mihitsy hoe mba hanajany anao atsao izy. Raha misy olona anankiray na dia atao hoe tsy ao anatin'ny fahalalam-pomba be ary ka malala fomba ianao miresaka aminy dia mandeha ho azy izy fa malala fomba izy. Ohatra fotsiny hoe miditra izy mandona écolaziny zany dia raisinao mpanajana tsara izy ampandrosoana tsara izy monsieur mademoiselle fa tsaroko zananaitrana ihany aloha nandeha teny mianaitrana le izy fa aminay efa mandeha ho azy le izy fa hitanay mihitsy fa hafa mihitsy fihetsiny na semba mivoaka ary ny semiziny raha vo hiditra amin'ilay bureau izy dia alohan'izay satria izy ho atsaina tsara ato dia fa sisy ny semizy dia petrany tsara ny palitao dia miditra izy bonjour madame mampaly anao bonjour monsieur fa tsy hoe inona koa zay mpianatra kely zay tena tenenina amin'io dia tenenina amin'io tsy maintsy manaraka mibaiko fa atao anatin'ny sekoly tsy izay mihitsy ny politika ampiasain'ny école Leptiny fa izy mahazo monsieur iny hatramin'ny kely dia fa tena mieritreritra izy hoe tena manamaha izy zany hoe fanomanana zady anany maha izy azy ny fihetsika rehetra atao aminy amin'ny alalany reny uniforme reny amin'ny alalany discipline amin'ny alalany fanabeazana omena azy sy ny rehetrarehetra dia mamaritra ny maha izy azy ary eo indrindra nefa metrahana hoe maninona moa misy olona efa ngeza be
zany hoe efa lasa ministre lasa ohatra na lasa docteur ambony be tsy maintsy kabary ohatra na lasa ohatran'izay maninona miababa tsy mahay mikabary le olona tsy manana ny lamina entina ikabariana akory inona ny antony satria tsy voaomana vaty mbola kely izy fa raha voaomana tany nahazo fitezana feno izy vaty mbola kely anana fasahina ohatran'izay mitenen'ny directeur administratif teo zay anana fasahina rehetrarehetra anana rehetrarehetra tsisy tahotra mihitsy zany hoe na anananao ary ny diplôme isan-karazany hoe misy zavatra tsy ampy tokony omen'ilay sekoly ka tsy ireny olona reny ny diso fa ny sekoly ny tatanazy sy nanabe azy no tsy ampy netiny nanomanana azy zay zany le ataoko hoe tsisy maharatsy an'izay efanaovana uniforme izay ka eo amin'ny pétini dia iray tsy maintsy costume bleu nuit ary na ny couleur renge fidina reny couleur reny fa raha ohatra anao manamarika fivoriana iresa-pirenena jerevy daholo ange ny olona mivory eo hoe complet bleu nuit daholo ange avec cravate rouge de efa zarina vateambany mihitsy le akizy ka na inona toerana isy azy rehefa lehibe na inona toerana isy azy rehefa lehibe efa nametraka ny rehetra tao aminy zay ary ankoatran'izay ary mbola misy fotoana anaovanay karazana ankoatran'ny mena azy ambava fitezanambava any any dia misy ampiaranay pratika mihitsy elako tsiny matetika le teny vahiny tsy le tokony atao angamba amin'ny fotoana débat na teny gasy ohatr'izao kanefa teny malagasy ohatr'izao nefa misy tafiditra ihany izy inona ny antony misy fotoana tsy ampiny akizy ny fitatarana ambava fotsiny zavatra anankiray fampianarana ambava fotsiny zavatra anankiray ohatra hoe raha mamonjy cocktail anankiray mamonjy zavatra anankiray anao ka mamonjy cocktail anankiray maninona no mitondra saseny olona anafianana misy lafiny roa nitondra ny saseny antony anankiray dia eo le firehana malagasy fisainana malagasy hoe rehefa misy zavatra dia mba hoetika ho anjanako ty tsisy naratsy an'izay fa say tsy tokony atao amin'ny fotoana ohatran'ireny ampianarana ny akizy zany mba tsy hanavao azy eo koa moa ny sanatria mety fahitana zavatra vaovao efa nazarana ny akizy zany ka ho an'le pitini zany dia misy fotoana mihitsy manao cocktail itohan'ny école manontolo lany dia manao cocktail dia fampianarana n'le akizy hoe rehefa lehibe ianao tsy maintsy natianao na tsy tianao dia matoy ianao no manle costume ohatr'izao mianatra tsara ohatr'izao dia anamaizy anao zany rehefa lehibe ary amin'izy manamaizy azy zay dia tsy maintsy hiatrika fanasana matetitetika dia nidikan'izay tsy analabaraka anay tsony ny mpianatra vao amin'ny école pitini satria efa nomanina ny amin'izany efa nomanina ahoana ny fomba fandraisana servieta ahoana ny fomba fihinana ny firesahana ny fomba fiteny mitoaka olona be sa manao an'izao ahoana ny fomba ianarana zany ampianarana zany fa tsy hoaihoainy akizy fahatany amin'izao zany rakabariana ambava fotsiny amin'izao zany matetika ian'olony akizy amin'ny sofiny ray tsy taterana dia alohan'ny école mandany vola dia cocktail mandany vola be dia manomboka eo amin'ny classe de 4e izy zany hoe raha ampianarana ambava izy efa ty ambany eo amin'ny classe de 4e izy misy fotoana anaovanay cocktail miappliquer n'le zavatra nampianarana dia amin'izay fotoan'izay nalasa izy nalasa ambony izy dia efa mandry feritrretako hoe ampony nomenay amin'ny lafiny manontolo anisan'ny andrasan'ny ray aman-dreny ihany koa angambany nisy fotoana aloha zay nandalo teny soavim-bahoaka dia nahita petadrindrina amin'ilay hoe fananana fahana miditra amin'ny taom-pianarana manaraka dia raha misy zao ray aman-dreny resy lahatra amin'izao fanarana ny fandarana zao hoe zao izy zany vao mieritreritra anoratra ny anaran-janany eny amin'ny sekolinareo efa tara ve zay hoe zao vao hiditra petini 2 ohatra fivadian'ny petini 2 tsisy raha ohatra akizy vaovao avy any ivelany indray azy olona avy any ivelany ve tsara loatra izy angamba aloha manatonga ny amin'ny sekoly satria tsy asanay intsony zany tsy asanay menadatsony kosa aloha zany fa asan'ny efa misy tompona andraikitra amin'ny petini nge misy tale 10 ny directeur amin'ny école le petini zany hoe samy manany miasany dolodolo reo ao ny directeur hoan'ny mpanomana ny examen fotsiny ao ny directeur mpanaramaso zao sy zao fotsiny ao ny directeur mpanaramaso zao reny directeur reny samy manany miasany daholo ho azy tsy asanay tsony angamb'izay fa manantona any zay lina amin'izay raha mbola misy moa ny toerana inona moa ny tsy avoray azy na ohatra ka afaka maharaka ny condition rehetrarehetra afaka amin'ny concours izy raha tsisy moa ny toerana ka kory atao
taona manaraka indray miandry angapany fa zay tsy asana intsony fa tsara izy manatona tanteraka ahoana ny fiarah-miasa nareo eny anivon'ny misy école andry matorana Manalarbert ianao moa zany directeur administratif fiarah-miasa amin'ny ramatoa sady mampiona mahafinaritra sy ny mpampianatra sasany izay miara manatanteraka n'izay fampitana ny fampianarana ho an'ny ankizy araka an'izao hoe raha tsika mahita zao dia mahafinaritra ny fiarah-miasa izay ngamba ny tena tsotra azoko mamidina azy mahafinaritra ny fiarah-miasa ary ataoko hoe amin'ny toerana rehetra niasako hatramin'izay atao no azo lazaiko hoe toerana niasako nahitako ny zavatra niriko hita hatramin'izay mihitsy mandeha dia mandeha any fotoana sao dia misy hafatra tena misy mihitsy angambany hafatra pitaina ho an'ny mpijery atsika indrindra ireo ray aman-dreny ireo mpianatra izay manaraka ny fandaharana amin'ity takarivany asa-potsy ity andriamatorana manana ny satatra azy ny afatra aloha atao hoe afatra ve no ilazana an'izany ny zavatra irinay zany tianay atongavana amin'izao zavatra rehetrarehetra ataonay izao dia ny atonga ny mpianatra izay mibiazinay tsy atsiavy tena hoe latsa-danja rehefa ampitahaina amin'ny ny olona avy any ivelany na ny avy any amin'ny firenen-kafa izy zany na ny avy any amin'ny tany azo lazaina hoe efa mandroso na aveza fa rehefa fanafika amin'ireny olona reny izy dia tsy hoe tsy avy tena omenatra izy no latsa-danjana reny fa tena iriariany ny maizy azy ary zay angamba no ataoko hoe afatra tiana ampitaina hoe aoka tsy tena mamalagasy atsika tsy eritreretantsika hoe latsa-danja noho ny olo-kafa avy any ivelany tsika fa isika manamaha isika antsika hoa manokana raha ny afatra petrako afatra mihitsy moa ny azany amin'ny lafiny voalohany ho an'ny mpanabe tsirairay ho an'ny mpampianatra tsirairay raha ny safidian'izay asa zay ianao azadino fa no avy ny olona manontolo dia avy any aminao na amin'ny sehatra fanabeazana io na amin'ny sehatra fampianarana oka tsy sombana n'le ho avin'le olona fa avy any aminao ary fiteniko matetika moa hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana tsy tako ny usine anankiray mpanao chocolat na biscuit na mpanao totalamba zay hoe efa tsy mety dia ty diso ty dia iverinay andinika zavatra hafa fa tsarofo fantaona n'ireny zazy reny dia mandeha mandrakariva ka raha mbola iodikodina anaovanao fanandramana lava eo dia azadino fa namany namotika olona ianao zay ny mba afatra ho an'ny mpanabe sy ny mpampianatra za moa tsy zany iseho aeto fa fifampizarana ny fiainana dia zay mba afaka apetrako ary ho an'ny mpitatana orinasa moa dia efa teneniko foana hoe tsy dia ty tena loatra tsika mpitatana orinasa eritrereto fa mila filana ohatra tsika koa reny olona miara-miasa amintsika reny dia ngamba voaray zay tsy ny tomany ohatra ny zazakely matetika moa ohatra fa raisika hoe tsy ny tomany ohatra ny zazakely efa any am-boka foana ka voateraka dia noano hafa mba hijery koa ny hafa itsika mpampiasa zany ary farany moa zany ho an'ny mpianatra dia na ao amin'ny école leptinisy na tsy ao amin'ny école leptini dia tsarovy fa ny école tsirairay angamba dia samy miezaka hoe ameny mety rehetra ao anareo fa anareo no misafidy hoe mety be amiko fe atsy na mety be amiko fe aroa dia apetrao ny safidy ary zay no natonga anaikeo anao ny leptinien leptinideo leptinien manaraka anao amin'ny gouvernement malagasy maka ny diplôme malagasy mianatra miteny frantsay ary ny leptinideo mazava ho azy maka ny diplôme frantsay dia apetraka tsara ny manaraka anao amin'ny gouvernement frantsay ary apetraka tsara ny safidy hoe aizany tokony hidirako inona metimety amiko fa ny école dia samy miezaka ny école leptine miezaka leptininy miezaka amenao ny tsara indrindra amenao mety indrindra fampirosihana mpianatra any fanaovana vakansy zany dia mbola vonona foana zay hiara-iasa mpianatra sy miray mandray mpianatra
misaotra anareo mianadamianaka nanaiko vahiny fandarana kariary tamin'ity takarivany asabotsy ity dia tsy iza moa fa ramatoa saoby mampionona raha mahafalisoa izy dia taleny secoule le petini ary eo ihany koa dia matorana efa manana Albert directeur administratif eny anivo ny secoule le petini ihany koa nanaiko vahintsika nyresadresaka ny tafatafa momba ny fampianarana izay iverina fa aloha hevitra mahaliana sy mahafinaritra ny maro tokoa tamin'ity anio ity ho anao izay tsy naharaka ny fiandohan'ny fandarana dia rapitso maraina ny valora ny famerenana manontolo atsika izany fandarana izany ny fotoanantsika manaraka amin'ny tapabolana indray tsy hainy tsisotra ny namana teknisiana izay miarany salata amin'ny fanatotosana ny fandarana napita ny sary sy ny feo tany atokantrano tsirairay avy ihany ny mpampiakanjo ny mpanolotra ny espace mianjaika tamin'ity androany ity nampiakanjo anay tsy haihany koa ny tsisotra azy mijery ajaina rehetra dia mametraka ny veloma finaritra ho aminy manaraka indray veloma tompoko